manolotra ny arahaba tompoko raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia misy rindrin-drahona na le antsoina hoe front amin'ny ranomasimbe indianina izay mamevahana kokoa ny fiforonana oram-baratra ho antsika eto amin'ny faritra anatiny mihazo an'ny faritra avaratra andrefana. Raha mahakasika ny maripana indray dia hisy fidinany kely ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany sy morotsiraka atsinanana fa na izany tsy izany dia mety mbola anefokevoka hatrany. Hisy fiakarany kosa ny maripana ambony indrindra amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimony Madagasikara. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina dia andrahona mety arahana tandrifin-drahona ny voamaraina be morotsiraka ny fahadrisy Sofia, Boeny, Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Anjombona na andrahona amin'ny ankapobeny ho antsika eto amin'ny afovoantany mihazo any aloatra mangoro mety hisy ihany ny herijika isina herikerika manify na orana tandrifin-drahona eny antsefatsefany eny. Ny faritra avaratra sy avaratra atsinanana ary ny ilany andrefana sy ny tapany atsimon'nosy kosa dia andrahona vitsy na iban toerana kokoa ingaby masoandro. Raha ny tolakandro indray dia mbola ho maina hatrany aloha ny any amin'ny faritra Diana, Sava, Nalanjorofo, torak'izany ihany koa ny morotsiraka andrefana sy atsimo. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray ny any Mahatsiatra ambony, Iorombe, Atsimo Atsinanana, Anosy ary ny atitany ny faritra atsimo andrefana. Azo oram-baratra ny faritra sisa fa na izany na tsy izany dia mety hitsitokotoko ihany izay orana izay. Mivinany maripana dia mananikatra ny amin'ny 5 na 9 degré ny any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny any Menabe. Eo amin'ny 20 na 20 degré ho antsika eto amin'ny faritra anatiny ary eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 20 degré ny morotsiraka atsinanana. Mety mbola tafidina hatramin'ny 40 degré ihany ny maripana ambony indrindra any amin'ny manodidina ny Taolagnaro. Raha mivinany toetry ny andro ny talata indray dia saika mbola ho maina hatrany aloha ny any Diana, Sava, morotsiraka andrefana sy atsimo. Mety andrahona arahana tandrifin-drahona indraindray ny atany ny faritry Melaky, Menabe, Atsimo andrefana mihazo an'ny Iorombe sy ny atitany ny faritra Androya sy Anosy. Azo oram-baratra ny faritra sisa fa na izany na tsy izany dia mety hitsitokotoko ihany izay orana izay. Mivinany maripana tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 5 na 30 degré hatrany ny any amin'ny faritra avaratra andrefana. Misy fiakarany hatramin'ny 30 degré kosa ny any amin'ny faritra atsimon'nosy. Mety ho tafidina hatramin'ny 20 na 20 degré ho antsika eto amin'ny afovoantany ary manodidina amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny morotsiraka atsinanana. Andao faranana mivinany toetry ny andro amin'ny alarobia ary dia saika mbola mitoetra ho maina hatrany aloha amin'ny ankapobeny ny any Sava mihazo an'ny tendrony avaratra torak'izay ihany koa morotsiraka andrefana sy atsimony Madagasikara. Azo orana tandrifin-drahona arahan-kotroka indraindray mety alohavana na arahana tafitro izany ho an'ny faritra sisa. Mivinany maripana dia manodidina amin'ny 30 na 30 degré ny any amin'ny faritry Sofia, Boeny ary aty amin'ny tapany atsimony Madagasikara. Eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 17 degré kosa ho antsika eto amin'ny faritra anatiny. Mety ho tafidina hatramin'ny 20 degré ny any Analanjorofo sy Atsinanana. Dia izay indray mivinany toetry ny andro ato anatiny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.